eo anilan'ny lehilahy dia misy foana ny vehivavy reny vady olontiana zanaka vavy anabavy manapirofo izany fa manandanja ny vehivavy manakasina tsy mora soloina tsy mora adinoina ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny foronina hiara-dalana tsy fanohitra fa hifanohana tsy faninana fa hiara-androso ary izany indrindra no ilainay aminareo ry lehilahy. Ilainay ny sorokareo hianteherana amin'ny sarotra. Ilainay ny teny mamy avy aminareo raha sendra fakiviana. Ilainay ny fitiavanareo. Isika rehetra miaraka no afaka manangana fiarahamonina mirindra izay mametraka ny tsirairay amin'ny toerana sahasavy. Tsy kabary fotsiny fandraisana andraikitra fa asa mivaingana. Ny karakara bootcamp na formation intensive isika izay nifantoka tamin'ny aitark ny fahaizana mitatana tetikasa ary ny fandrarahana. Tovovavy miisa 500 avy amin'ny lavivaly-nosy no nisitraka izany. Hita sy tsapa fa tanora malagasy vonona, ilofo, ivoatra sy hiavitra izy ireo. Miaraba ny boto aloha dia tonga soa tamin'ny fandarana dia hoana ny fandehany. Misaotra indrindra dia miaraba za moa efa niteny hoe tsapako me mihitsy maramatoa dia miaraba ny teknisiana rehetra miaraba antsika mpijery ondra mpijery mpiaino rehetra isan-tokantrano. Mety misy mijery Facebook fa tsisy sarytsika hitany tsiny. Dia mankasitraka anao moa nanaiky ny fanasana nabe atao aza dia nafoy fotoana ampitiavana amin'ny nay eto amin'ny dia hoana ny fandehany. Izy efa misy miantso sady mbola miantso ho anareo rehefa avy eo ho efa misy misisika miantso sahady fanontaniana aloha tonga dia anomboana an'ilay izy raha ny fahitanao ny fiainana amin'ny ankapobeny mety ho fiainam-piarahamonina mety ho fiainam-pirenena mety ho fiainatokantrano ihany koa moa maninona misy anjara toerana manokana ve tena manokana natao hoe spesifika raisy ny vehivavy ary ny vehivavy ihany no totsika hoe mahavita an'izay mantsy le asina ny asina dia miankina amin'ny mahizy ny olona dia zay mahatonga an'izay misy anjara toerana manokana ve tena hoe sahan'ny vehivavy amin'ny fiainatokantrano na fiainany manokana na fiainam-piarahamonina na fiainam-pirenena zay tsy azo elana mihitsy tsy azo elana mihitsy tsy azo elana mihitsy dia ny mitondra voka ny miteraka ary ny mamelona ny zaziny amin'ny ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy. Zay aloha zany toa tsy izy hevitra satria ny lehilahy tsy mety ho fivoaka. Zay ilay anankiray. Ny faharoa dia izao eo amin'ilay hoe hasina. Dia miresaka moa tsika hoe hasina dia be dia be ny mifaningotra anatin'izay na ny mahizy ilay olona zany hoe mahizy ny tena na eo ihany koa ny anatin'ilay hoe ny adidy ny andraikitra ambadika izay le mahizy ny tena zay mipetraka ve raha ny fahitanao azy amin'ny ankapobeny aloha manao karazana ohatran'ny hoe jery todika sy tombana zany tsika zavatra amizao hoe mipetraka ve ny hasin'ny vehivavy aloha raha jerena amin'ny safim-piamantsy ny ankapobeny Madagasikara ve vehivavy eto Madagasikara manana anjara toerana sy ny hasiny ve manana ny hasiny tokoa ny vehivavy saingy indraindray tsy fantatry ny vehivavy io hasina ananany io satria misy zavatra be dia be mifamaofao manodidina azy izay mihoatra no izay hasina izay ny tsy fanajana ny hasina tsy fanomezana azy ny hasina no tsy ahalalany an'ilay hasina fa ny hasina mitondra vovoka fotsiny dia efa hasina izay izay tsy ananana izaniza ankoatra ny vehivavy dia izay nefany na eo amin'ny fiarahamonina fotsiny araka sahantsika hoe very hasina ve ny vehivavy tsy bevoka na hoe manana fahasahiranana hitondra voka tsia ny hasina mbola nitohizako teo hoe ny mitondra voka ny mamoaka an'iny ary ny mitaiza an'iny zaziny hatrany any am-piandohana dia hasina ho an'ny vehivavy adidy ny vehivavy ary ataoko hoe anjara andraikitra nomenjanahary ny vehivavy ny eo amin'ny fiarahamonina rehefa mahafantatra fotsiny ianao hoe misy vehivavy lany mera dia maty amin'ny novonoina amin'ny fomba tsirariny dia hoy ianao hoe tsy manana ny hasiny amiko izany ny mairesiny dia
symbole lehibe anankiray a ary amiko de tokony ino hitaritana sy ivoizana ny fahavalo martsa ho avy zao hoe misy asina mahafantatra ny asina izy nandray andraikitra izy satria manan-kasina de nandray ny andraikina izy anome an'izay hasina zay ho an'ity firenena Madagasikara manan-kasy tsara kanefa no kapaina satria miasikasina loatra mihoatra izay eritreretiny ireo nanalan'izay asin'izay asina daholo zany zavatra teneniko zany satria raha izay fotsiny zany resahana be de be ny vehivavy izay manana andraikitra ambony izay tokony ifandanja zany ny ery eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy satria raha ao anatin'ny tokantrano a dia lehilahy sy vehivavy zay aloha ny voajanahary raha ao anatin'ny fiarahamonina raha isaina ny eo amin'ny globy a dia atsasa manilany bola-tany a ny isan'ny vehivavy dikan'izay raha ny vehivavy ny marefo dia ny tsy ho afaka mihitsy zany ilay firenena fa ny ampahany fotsiny ny dimapolo isan-jato fotsiny no mihoatra fa ny dimapolo isan-jato taritina ka tsy aleo ve apetraka amin'ny toerana izay misy azy zay tsy de tena mbola zakan'ny lehilahy eran-tany ary indrindra eto Madagasikara zay moa zany ho resantsika io ihany rehefa avy eo fa nresaka manao mahakasika ny famonoana ny ilay ben'ny tanàna ny mangataboangy izay hoe laha ny ben'ny tanàna de mety tsika tsy hiditra amin'ny tena tsipiriana hoe inona moa zavanitranga de ahoana fa marina le tena hoe misy ihany aloha zany anatin'le izy mety ho ihany mba tsy teneniko hoe tena zay le izy famonokasina ny vehivavy izay manana finiavana sy manam-pitiavana hanampina hanompo ny mpiarabelona aminy nresaka ianao teo ny hoe ny vehivavy ihany no anisan'ny anisan'ny hasiny vehivavy zay izy ihany hoe bevoka sy miteraka tsy tena te hiditra politika be afa nefa io moa zany zay le fandarin-deno fandeha resan'io daholo ty rehetra ty fa nisy namana ataoko hoe namana fotsiny ny teny fa anisany mampahantra miteraka fahantrana eto Madagasikara ny hamaron'ny zaza ateraka izay tonga de nazavatsara ny resaka nataon'ilay namana io tamin'izay hoe le vehivavy miteraterapona ny vehivavy teraka tsy manambady ny vehivavy izay maro anaka vehivavy ny resaka tsy niteny mihitsy izy hoe lehilahy misy matoa bevoka misy lehilahy ao ambadika le izy ka lehilahy tsy voateny mihitsy fa le vehivavy foana no voaresaka de le vehivavy lazaina fa fototry ny fahantrana raha le raisika zany le fekevitra ny teny le olona ny teny am'izay ka ny teny izy hoe tokony oferana ny zaza teraka tokony hoampiroboroboana kokoa ny fanabeazanaizana ahoana zany ny hevitra ao mahakasika an'izay hoe ny vehivavy sakana ho an'ny fampandroana rehefa maro loatra ny zaza teraka disoko tateraka ary disoko maron-drano ny antony de tsotra eo foana no miverina le izy aiza ny asiny io vehivavy io nampianarinao ve izy ny vehivavy firy ny isan'ny vehivavy manerana ny Madagasikara ao anatina kolotsaina maro samihafa no mandeha any an-tsekoly ary mianatra any ny tokony anaovana an'izay anovozana an'izay zavatra tadidio fa any amin'ny vehivavy ny lakile tia ny sokatra io de misokatra tsy tia ny sokatra io de tsy misokatra kanefa ny lehilahy no mihevitra fa mitana ny lakile ka izy no manisa ny isan'ny zaza tokony avoaka sy ny tsy avoaka raha manda raha misy vehivavy anankiray miteny ary manda fa tadio fa ny fiterahana sy fitondrana voka elalelana anankiray manasaraka ny fiainana sy ny fahafatesana betsaka ny olona maty eo ampanomezana aina ary ny mitondra n'iny tsy moramora raha ny tsy tiana ny resahana sy ny rehetrarehetra fa tsy mora ny mitondra voka tsy mora manelanelana ho a ny aina sy ny fahafatesana eo zany ka raha misafidy ny vehivavy izy no tokony hahafantatra voalohany indrindra hoe mety amin'ny toe-batako ve zaka ny toe-tsaiko ve vita ny lamosiko ve zaka ny tongotro ve fa tsy ny vehivavy ny lehilahy no mieritreritra fa fitaovana lamasinina famokarana taranaka ny vehivavy fa misy koa ny vehivavy tsy mahalala an'izay dia manao an'le izy manaiky an'le izy ohatrany hoe raha mahitsika ohatra zao a eny nisy fandarana anankiray zay tsy tadidiko tamin'ny Facebook sa tamin'ny tambajotra tamin'ny tapajotra na tsy haiko na tamina televisiona hoe le vehivavy zany miteraka de iny zaza iny no mamelona azy satria indray no mangataka de mitondra zavatra ho azy etsetra etsetra zany mbola fahalemena nateraka ny tsy fanomezana hasina le vehivavy tompona andraikitra izy mazava loatra fa tompona andraikitra atra izy tsy
nomena azy ny fahalalana tsy nomena azy ny fanabeazana de izay ny mahatonga azy tsy mahalala ilay hasina izay ananany ka tsy ahafahany mampiatra azy amiko ny tena fanetry be sy miteraka ny olana eto zany a dia ny fanabeazana izay sady mitanila no tsy tafitra loatra ao anaty lahara-pahamehana zay le izy zany hoe ny vehivavy any amin'ny faritra hafa zao de misy hoe vehivavy zany a tsy manana zavatra tenenina misy vehivavy a tsy mihinan-kanina alohan'ny vadiny fa de kopakopahana aloha raha mise a de hivarina pangony ianao aminy zany mihevitra izy fa zay no atao hoe fiainana zay no tezany ray aman-dreny azy zay no zavatra mifandimy faranazo fampahalalana sy fianarana ary ny sokatra kokoa ny sainy vehivavy io a amin'ny fahalalana sy fivelarana hoe aiza no tokony anjara toerany eo amin'ny fampandroana ny fianakaviany de tsy ho zany mihitsy ny fandehany ary tsy amikatezerana fa efa samy manaiky ny rehetra hoe ny lehilahy sy ny vehivavy de olona anankiroa izay mitambatra ao anatina fiarahamonina anankiray ka tokony miara-mandrafitra io fiarahamonina io mazava aloha zany zay ianao za aloha tsy mihokevitra am'le hoe vehivavy no mahatonga ny atao hoe sakana mahatonga ny tsy fandrosoana sy ny tsy fampandrosoana satria raha ny tenen'le namana zay raha mbola ny teny izy ary manafotoana mihitsy zany manko zany teneny zany raha mbola ny teny izy hoe ny zay namana ny teneniko zay tsy fantatro so izy fa tsy fantatro fa mety hoe lavalava ndresakay raha ohatra ka de raha hoe ny fiterahana maro loatra kanefa tsy manaraka ny fahefana sy ny fahafahana ho an'ny olona zay rehetrarehetra misy fepetra be deabe zany apetrany manodidina de nisokatra ny adivitra fa raha ohatra ka hoe zany a de io moa anisan'ny tao anatin'ny vinam-pitantanana ny firenena izay nisy andro telo resahan'ny mpitantana zay le namana ny teny alizy iny ny teny izy hoe andro telo no ety mampandroso ny firenena de anisan'ny voaresaka atao ny resaka fanabeazanaizana sy ny hoe tokony hoarindra ny fiterahana zay amin'ny lafiny tsy haiko moa le fomba politika mpitantana anaovana le zay tonga ny hoe tsy hidirako lalina be fa teneny fotsiny zay faharoa mahakasika ny ataoko hoe ny fampandehanana ny ankohonana sy ny trano tosika hoe ny tokantrano moa zany no resako eto hidirako kely aloha mba alohan'ny hidirana any am'le tena zavatra ngeza be tokony mazava amin'ny olona foana tsy naloha ty ampanimboana hoe ndraindray tsika to de lasa mandeha lavitra be nefa ny tena ny io resaka fiainany ankohonana sy fiaina tokantrano io hitarafana fampandrosoana voalohany indrindra mba tsy tenako hoe manomboka eo amin'ny tenanao le izy de toka hoe ny ankohonana zany misy namana nametraka fanontaniana ato nanontany izay ovakiko mihitsy angamba le izy mba tsy ananako tsino hoe sao de misy iovany ny fehezanteny nampiasaina anatin'le izy satria mahakasika ny fifandraisan'ny mpivady kokoa moa zany aloha ty teneniny ity indrindrindrindra amin'ny sehatra ara-pitadiavana sy ara-piariana ao atokantrano atao amin'ny pejiko nga moa zany satria nisy fizarana atao amin'ny pejiko de atao no nandefasany an'ilay fanontaniana mahakasika an'izay fiariana izay zany hoe ity fanontaniana ty a de ho anao mihitsy ho anao mihitsy moa zany no iantefan'le izy hoe miara aba hoy izy fanontaniana Seratolo Janary mahakasika ny vehivavy sy ny andraikiny ao an-tokantrano amin'ny fitadiavana fanontaniana Natasha zafy mahaleo izy ty raha mahita ve le vehivavy fa malaina ny vady ny hitady anatsara ny fiainany ankohonany tsapy zany a eo amin'ny fiainan'ilay ankohonana ka raha to le vehivavy a tsy miandry tsy de manantena azy fa miezaka mitady ny tsara kokoa hatrany ka mampiditra mihoatra ny olay lehilahy zany hoe marodrevy zany eto ny vola mampidi vola misy kokoa ny lehilahy de avy eo izy a mametraka amin'ny fitantanana toy ny hoe tsy de tokony irevy be loatra de raha zany hoe ferany zany ny fireven'le rangaha de hoe tokony anangona anorenana trano sy ny sisa de azo lazaina ho misoratena ho lohampianakaviana ve le vehivavy misaotra indrindra de azafady fa lava be faly handreany body hoy izy body zany a no mamary an'izay manahoana ny fahitanao an'izay hoe ny vehivavy mampidi-bola mihoatra kokoa ary mety manao ny famierana amin'ny fitantanana any amin'ny farany angamba no valiko ny fanontaniana hoe misoratena ho lohany ve le vehivavy amiko tsy zay le izy fa ilay lehilahy no tsy mitony tena ho lohany le lehilahy no mitony tena tsy ho lohany fa tsy ny vehivavy akory no misoratena ho lohany zavatra roa samy hafa ireo le lehilahy mihitsy no miandry tarisina
miandry taritina ka rehefa miandry taritina ary le lehilahy inona ny antony hoe tsy asany tsy afaka ve tsy afa manoatra manankilema kamola jombilo tsy fantatro raha ohatra arakarak'izay zavatra miseho zay io lehilahy io ve mitondra ihany kosa nefa zavatra ao anatin'ny fianakaviana zany hoe raha ny vehivavy mandeha mitady mivoaka ny trano fa izy kosa dia manatanteraka ny asa rehetra ao an-trano de miteraka dia mifandanja ary dia marimaritra tsara misy fiainana milamina zany ao anatin'le izy fa raha mametraka izy zany ao anatin'le izy hoe mametra ny revy zany hoe itovolahy io zany everiko hoe mandeha mirevy foana ary mangataka volana maka volany amin'ny ilay vehivavy zay meritreritra hoe inona ny sakafonjanako inona ny fianarany inona ny ampitombo bebe kokoa an'izay mila mianatra mozika ny zanako mila mandeha mitsangatsangana mila vidianana kilalao sy ny rehetratra sarotra ao an'ny vehivavy ny anaiko hoe ivity ary ny vola vidiananao labiera satria tsy lara-pamena ho an'ny vehivavy zany indrindra fa vehivavy mitondra izy vehivavy mitady vola izy zany zay rehefa mitady vola ny vehivavy dia mazava loatra fa voafaritra ny fomba fandaniany vola noho ny lehilahy mbola manana zavatra hafa akoatran'izay fa rehefa ny vehivavy rehetra rery no miary ao anatin'ny tokantrano dia matetika dia hoe voafaritra matipaika ny fandaniana eny fa rehefa ny lehilahy no mitady ny vola dia amen'ny vehivavy ka izy ny mitadana dia matipaika ilay fandaniana ao anatin'ny tokantrano dia tsy amiko le valiny farany hoe tsy misoratena ho lohan'ilay vehivavy fa ilay lehilahy kosa no misoratena ho taritina fantaniana manaraka aloha ty dia avy eo amin'ny aorinany amin'ny folora sasantsika mandray ny antso avy aminareo rondro renge ahoana ny hevitry bodo amin'ilay fomba fitenin'ny vehivavy hoe za vehivavy kely ty ve za vehivavy ndray ve zaza vehivavy mampiekasina ny tena ve zany so mba tokony hoekena ampitiavana kosa le lamina voajanahary nametraka ny vehivavy ho fanaka malemy kokoa le charme de la douceur hoy izy makasitrako raisina fahalemena ve ny hoe vehivavy safidy io ngamany fahitako azy hoe zay za vehivavy kely ty ve alako tsiny fa misy ary ny ara-boajanahary dia ny lehilahy dia hozatina kokoa noho ny vehivavy ny lehilahy dia mateza roitina kokoa noho ny vehivavy satria ny vehivavy misedra vao tonga amin'ny fotoana fiovan'ny vatany fotsiny izy hoe tonga fotoana dia efa miova ny toe-batany zay miteraka fiantraikany be deaibe na any amin'ny fomba fisaina na any amin'ny fihetsempony na misy zavatra be deaibe zay namboarin'Andriamanitra hoe ho an'ny vehivavy fa tsy ho an'ny lehilahy eketsika izay fa ara-boajanahary fa kosa tsy hoe rehefa tonga fotoana ny vehivavy ka manao règle douloureuse dia tsy asa ohatra na tsy hianatra fa dia maty antoko tsika raha ohatra ka hoe 10 andro isam-bolana dia tsy andeha hianatra na 10 andro isam-bolana dia tsy hiasa tsisy mpampiasa andray antsika intsony eo amin'ny fiainana fa ary zay le zo zay takitsika hoe aloha hitovy le izy kanefa misy zavatra ara-boajanahary tsy mitovy mihitsy ny any amin'ny toerana mandroso aloha amin'izao fotoana zao dia efa misy ny ina moa izy teo ny congé de paternité fa taloha zany dia congé de maternité fa zao dia efa mananjony lehilahy zay zony takiany lehilahy koa zay koa mba tetaizany zanakay dia hanana an'io zanakay io tratranay amin'ny fitaizana azy eny am-piandohana dia faiblesse ho an'ny lehilahy ve zany sa hoe fahalemena ho an'ny lehilahy tsy mitondra voka tsia ary hoe fahalemena ho an'ny vehivavy ve no menjanahary an'izay fa mivoatra ny fiainana arakaraka ny filana amin'izao tontolo zao amin'ny tontolon'ny fiainanao no anamboaranao azy hoe aiza no ioarako fa izay fahaizana mihoatra ny zavatra iainana isan'andro zay no tena miteraka fampandrosoana ka raha ohatra ka hoe tsy zakanao ny mibata armoire ka manakisaka azy ka tsy maintsy andro vatinao ianao mitedava fomba hafa ingao ny ilany aloha dia asivy tapis ao ambaniny ingao ndray ny ilany dia asivy tapis ao ambaniny dia atoseho fa tafafindranao io armoire io fa tsy hoe fanaka malemy ianao kely ozatra noho ny lehilahy dia tsy maintsy andra le lehilahy eo ianao dia misy mifanekena voajanahary zay tsy azonao hitovirana fa misy kosa ny azonao ioarana
ary namen'andriamanitra saina isika ary matsilo ny saim-behivavy a noho ny sain-dehilahy ialako tsiny fa rehefa any an-tsekoly dia ny vehivavy ny tena matsilo aty amin'ny ambaratonga voalohany aty a dia ny vehivavy ny matsilo a noho ny lehilahy dia rehefa avy eo iny a mety misy iovana rehefa avy eo fa petsaka koa ny vehivavy a zay mijanona ho matsilo foana. Voamarina moa zay tenen'ny bojo zay dia voamarina amin'ny fikaroana rapetako antsika nataony nampikaroka ny amin'ny hoe matetika ny amin'ny tanany voalohany dia ny vehivavy ary ny maro anisa amin'ny voalohany faharoa fahatelo dia vehivavy. Tsy idirako lalina be moa iny fa mbola resaka hafa indray ny makasika an'izay raha miresaka an'izany akory tsy hoe dia anindraindra fahatan'ny vehivavy na iteny hoe tena ainy banty araka le teneny hoe zay le voajanahary ao anatin'ny voajanahary koa zay fa ahoana ny ampiasantsika ary ao anatin'ny fiarahamonina zay a mba hampandrosa ilay tokantrano. Tsy misy zany fifandanjakery tokony hipetraka satria olona samy manatsaina sy nahita fianarana reo nahita fanabeazana ny ainana dia hoe fianarana tamin'ny fiainana aza fa tsy voatery diplôma dia tokony hoe raha misy fifandanjana zao na ao anatin'ny tokantrano dia fifandanjakery eo amin'ny famokarana fa tsy fifandanjakery entina hifanambaniana. Mifandray amin'izay indrindra ty fanontaniany Tatiana Feno Malala ty. Ny fanontaniana dia hoe ahoana ny hevitry bodo mahakasika ireo vehivavy reny mpianakaviana izay tsy avelan'ny vadiny hiasa fa mijanona ho mpikarakara tokantrano kanefa dia nandanin'ireo ray aman-dreniny vola tamin'ny fianarana makasitraka. Ny ray aman-dreny aloha tsy dia manana loatra ankehitriny a tsy dia manana loatra zavatra ho tenenina momba an'izay fa ny tezainy ny zanany mba ahafahany miavo tena mahavelo tena ary nitsofiny rano mba olombanina. Na ny safidy lehilahy anankiray ilay vehivavy a izay safidy lehilahy tsy mamela azy hiasa. Raha anjaran'io vehivavy io a no mandresy lahatra amin'ny fomba miabo amin'ny manaraka ny ambaratonga ny fandavana rehetra sy ny fandresen-dahatra hoe ilaina ny miasa. Eny fa na dia manambola aza ny lehilahy ilaina foana ny fahaleovantena ara-pitadiavana ho an'ny vehivavy. Eny fa na dia hoe antsasany fotsiny fa anisan'ny fitaizana tena mantsy izany ka dia mandrisika n'izany vehivavy zany hoe miasa. Misy foana koa ny asa azo atao ary tadidio fa efa mivoatra zao ny teknôlôjia. Misy asa atao ao an-trano. Mila fatarina koa inona ny antony mahatonga le lehilahy tsy mamela le vehivavy miasa marefo ve izy dia isaky mivoaka ianao dia rehefa miverina ianao dia marary fa raha ohatra azara ho tapiaro dia ataovy ny azafady dia lazao izy fa omeko toky ianao fa tsy aninona anao mihitsy fa alao andeha hiasa. Raha mbola tsy manaiky izy fa marary dia eto any amin'ny dokotera indray izy mba hitsaboan'ny tenany raha ohatra ka hoe jalozia maladiva le izy fikorontanan-tsaina any amin'ny tsy fatokisa-tena dia ampianarana indray izy mahatokotena etsetraetsetra fa ny vehivavy dia tsy tokony anaiky satria veriasina le vehivavy ary na zavatra ainy ary lasa tsy hainy intsony rehefa avy eo dia tsy hoe fatiantoka ho an'le ray aman-dreny fa fatiantoka indrindraindrindra ho an'le vehivavy. Zay mazava zany ny fatiantoka dia tsy hoe satria nanda ny mbola nampianarina raha zay fanazavany boto zay dia hoe ny tokony hoy zany dia mba ampiasana le fianarana nataony fianarana dia eto amintsika moa ny rafitra sakia zay ny mampalahelo amin'ny rafitra eto amintsika ary teneniko foana eto anaty fandarana hoe ny olana eto amintsika tsy olona fa rafitra ary indraindray tsika ampianarana ho boton'olona miala tsiny fa tena ataoko anaty farangosona hoe boton'olona tsy amorina asa fa iandry asa avy any aman'olona tsy ratsy akory ny miasa amin'olona tsy hoe ratsy le izy fa indraindray lasa zay zao namarita le olona le izy hoe maty antoka fotsiny ahatra nandritran'izao taona mamola vola tokony mamola vola olombanina sy tsy hoe olona tsy vanina am'zany fanohatra am'izay tsy mamola volanao hitady asa akory ny fianarana atao sy ny fianabeazana atao raha ny tokony izy fa mamola volanao olombanina zay raha ny tokony ho izy dia eo mantsy dia misy miteny mba nanana zao ihany hoe dia lasa nanao taxifone tsy ratsy tompoko ny asana taxifone tsy ratsy reny asa reny fa eo le hoe olona vanina ve anao io mantsy ny olona anatin'le izy dia eto ange raha tsika mahalala fa tsy hoe olona tsy nahita fianarana tsy hoe olona tsy nianatra manondrana ny repirenena eto ohatra olona nianatra reny fa eo le mahavanina sy tsy mahavanina izay mbola resaka hafa mihitsy koa iny andray nasonareo zahay rehefa avy eo ho arin'reto faingo reto dia aleo
ho an'ireo mandefa afatra angamba ny zay mandefa SMS dia ho alefa eo rehefa aveo raha ohatra ka misy mifanandraiky asa mifanandrify amin'ny roa hevitra zay atsika fa vetivety loha raha dia asika kopatanana kely any satria misy manaraka mivantana amin'izao fotoana zao Ionosora Sanjy Tany Andria Miarsendra Raoly Arso Clarisy Somboniana Patricia Tatiana Feno Malala Iaingotina Fitahinjanary Claudine mbola sy tia ngamba vavaly ty fanontaniana Ionosora Sanjy ty kosa hoe kokoa Botsia manaraka anareo ato hoe raha ny hevitry boto ahoana reny lehilahy tsy miasa fa ny vehivavy indray no miasa dia efa vavaly teo amin'ny kapeny angamba fa raha ohatra ka misy fotoana dia mety mbola resatsika kely ihany reny tsy fatiantoka foana ny miasa rehefa tsy asa ny lehilahy tsy mahafatantoka ny vehivavy mihitsy ny zava-doza amin'io mantsy raha resana kely zany indraindray lasa miteraka fehikinan-dola izy zany hoe anao tsy rehefa tsy miasa anao dia atao lehilahy amin'izay tia nanaovana azy kenao raha velomy potsy kenao aza zaoko nefany indraindray le niresantsika teo hoe lehilahy mihitsy miteny hoe tsy mahazo miasa ianao fa mijanona ato hatrany le fantaniny teo hoe ahoana ny eritratra momba lehilahy tsy miasa fa vehivavy ihany izay dia izy azonareo atao ny miditra mivantana ary manomboka eto amin'ny 038 14 882 24 aotra telo valo iray efatra valo valo roa efatra na ny 032 12 888 19 aotra telo roa ray roa valo iray sivy azonareo atao ihany koa nefa mandefa afatra SMS amin'izay larana 032 12 88 19 zay raha ohatra ka misy ny fanontaniana na misy ny resaka tianareo atao fa nehoan-kevitra sy torapoa amin'ny alalan'ny SMS mety zany raha tsika ny antso tafiditra voalohany ary aloha raha ohatra ka ohatra ka efa tafiditra miarabanao efa tafiditra ve lasa ny raha izy ny antso manaraka raha ohatra ka efa tafiditra dia raisika ihany raha aza mipipa aloha fa ndany aloha mampiditra crédit mandeha le larana mena fa tsy larana mpivatraka capigeon miaraba le tafiditra lasa ndray izy 032 12 888 19 038 14 888 24 mianasehatra melolonareo mba ilana amin'ireo asasika foana ny eto fa bipa foana moa zany hatreto fa dia zay tafiditra dia mibipa raha misy tafiditra zany dia azosika ampidirina ny ao amin'ny 38 ny eto moa zany raisina zay tafiditra ato amin'ny 32 misy efa ny any amin'ny 38 38 ary raisina miarabanao allo aizo efa tafiditra ianao tonga dia mitenena fa aza mihany radio lasa izy rehefa tafiditra nareo dia vonoiny radio dia ao amin'ilay telefona miaino zany raha itsika ny ataona ny 32 ary aloha dia hoana ny fandehana iza dia avaizy vonoina le radio azafady indrindra vonoina le radio dia ao anaty telefona ianao miaino ndao ary iza dia aviaiza le maneho hevitra efa ny kevitra mombany de hoe nahoana aloha no lehilahy indray miasa no ny vehivavy indray miasa no ny lehilahy tena tokony marina aloha zany lehilahy tokony miasa no fa raha ny fomba fahitana asa amin'izao fotoana izao dia ny vehivavy manana tombony kokoa satria ny vehivavy zany fantatra hoe mahavehivavy azy hoe ny anana fahitana asa fa ny lehilahy ty amin'izao tena fadiran'ivana mihitsy mahita asa na manana diplôma azy raha tsy diplôma fanazy ambony akambanysaika dia motrozany kandraindray nefa misy lehilahy manana fahafaita ka tsy mahita masahoatra mihitsy desaka ohatrany zany mandazanona zany azy valika mahazany ihany hoe tadalaraka fifidrafidirantona satria ny sainana hoe tsara raha fanampy ny vehivavy sy ny lehilahy fa ny vehivavy tena vehivavy mahita asa amin'izao fotoana izao dia tsy haiko sy mba hitondrana raha natora artista na zava-fomba fahitany azy fa saika metraka fanontaniana aminao hoe ianao fa mieritratra misy asa natokana fotsiny ho an'ny vehivavy raha ianao zany fantaniko zany hoe raha iza zany raha ohatra hoe ianao zany no inona moa teo ny tompon'ilay orinasa dia rehefa misafidy raha ohatra hoe ao anaty taovolo ohatra vehivavy ve no alainao kokoa sa lehilahy raha mpanao akanjo vehivavy ianao
de vehivavy zany ve no tokony alainao sa lehilahy ndray sika niaso tafiditra manaraka ary de ahoana ny fandehany lasany raha izy hoe ny sehatrasa zay misy am'izao fotoan'izao ve dia vehivavy kokoa no ilaina no ny lehilahy zay no mila jerena ary raha ohatra ka tsy misy zany zay sehatra zay a fa lehilahy ny tena no tsy de manam-potoana dia de tokony hoe mamorona asa ny lehilahy io mitovitovy tsy haiko aloha fa za moa raha ohatra ka ny fahitako am'le ny zavatra ny teniny teo hoe ny vehivavy am'izao sika moramora kokoa ny ahitana asa no ny lehilahy tsy haiko io mantsika rehefa miresaka de indraindray ohatra ny tonga de lasa fiandainetsaka ny vehivavy moa misarisary many izy de mety voarainy na tsy fantatro misy koa tena tsy mamendra ny tena zany fa misy milasa misy mieritreritra zany fanararotana ndre izy ndray masy zavatra hita hoe nendray poste canapé miaratsina toka anatraka entre guillemets eo foana le miverina le hoe tsy fahalalana ny asan'ny tena sy hoe olombanina ve de eo le mahatonga n'ilay hanika tongany am'le sarom-piaro le lehilahy ohatra maketsy zay zany fa ao ambadiky zay ihany koa zay tsy voaresaka loatra le izy fa ty moa resaka momba ny vehivavy kokoa ny tena iompanan-dresaka fa ny lehilahy koa am'izao manomboka kamo miasa mitady-tany malemy anorenam-pangady fa tsy de tena loatra le any am'le olana n'le hoe moramora kokoa ny mahita asa vetivety kokoa ny vehivavy na ohatran'izany fa le mamorona asa koa indraindray tsy de tena mipetraka loatra am'le kolotsay toko hoe kolotsaitsika sy ny rafim-panabeazana eto amintsika satria na ny rafim-panabeazana misy eto amintsika aloha zany am'izao io le rafim-pampianarana io izay niditrisika tamin'ny taona nomboka tamin'ny taona 2024 nanao ny plan sectoriel de l'éducation nanavao hoe anavao ny rafim-pampianarana sy fanabeazana fa nanjavana moa le izy rava samy marina de na ny calendrier scolaire zay neritreretintsika hoe atomboka amin'ny fotoanany hoe mba mahitany aza rava ihany koa raisina aloha ny azo tafiditra manaraka raha ohatra ka lasa miditra lasa 038 14 882 24 izay nefa atsika miditra ho an'ny tambazotra iasa de ho an'ny orange 032 12 888 19 zay ny lalana de angaviantsika mba tsy bipa fa lasa manahirana be le olona te hiditra voasaka le bipatsika de mba rehefa tena vonina ny antso zany de zay vo mety ny loha hevitra zay ndresany reto hoe ny fanomezakasina ny vehivavy manoloana ny fampantroana ny fiarahamonina sy ny firenena de voaresaka teo moa ny apahany fa mbola toizatsika ihany nyresadresaka mikasika zay mandra-pianatry ny antso sy ny eritreritro zany eritreritro am'le resaka fanontaniana teo de hoe tokony amorona asa mahasa hianatra asa daholy ny olona rehetrarehetra misy zao vehivavy mitondra milongy tsy tadidiko ny anara mitondra taxi de ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao ahoana fandehana azafady tena vereny koa ny telo 38 azafady tokoa miantso am'le 32 de avereny le 38 038 14 882 24 aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra zay raha itsika ny antso manaraka ary de ahoana ny fandehany allo de ahoana ny fandehany allo aza mihaino radio ianao fa tonga de madame Andrea Vatita Matavy miaraba madame Andrea amin'ny fandaharana ahoana ny fandehany zao ia efa mivanta efa mivantana anao ohatrany tsy mivantana fa ka ohatrany mihaino radio ianao raha vao mihaino radio ianao de tsy maintsy ho tapahana aloha satria anao ndraiky mivantana fa tsy mihaino radio za fa lavitra be ia lavidavitra alefasika aza mihaino le radio any aminao fa tonga de amin'ny telefônina miresaka allo eny tompoko ndao madame Andrea za zegny no maly ny nagnaraka fandaharana raiky tamin'ny télévision zegny zaho de misy olo araiky ny teny te asa azoko teneny na teleny kabinetra ny filoham-pirenena ohatrany magnambany be tonga de toy izy foana ianao fa za mihaino le radio any aminao de ty zegny teninazy satria zay teneniny hoe olo farangidin'olo zegny tsy allo allo mihaino anao alefasy eto foana fa naokevitra aza miandra le radio any aminao eny tompoko tsy olo farangidin'olo zegny ozy tsy magnariky ifandaharana i tsy te ifandaharana i ony teninao hoe ony teninazy zegny andraso tapako akely ho anareo zay tafiditra de aza mihaino an'le onjam-peo nareo indrindrindra ohatra ka ena Tomasina na toliarana misy fahatarana kely ny tamberim-peo tonga any aminareo
zany hoe misy elanelany eo amin'ny 10 sekondra 10 sekondra eo de rehefa tafiditrinareo a tonga de miresavy hatrany le telefôny na enona fa enonareo feo anay aza meno an'le vata fandraisam-peo avy any aminareo zany averiko le 38 teo aloha le naniditra teo hoe vavereny le numéro 38 14 882 24 izay any laharana raisika ny eo amin'ny 32 aloha lasandra izy tokony tafiditra foana zareo tokony tafiditra foana fa zareo moa zany ny tena marina pipa de efa tafiditra indray ny manaraka de ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany mbola madama Andrea takia tamatavy tompoko miarabana rehetra nandray zaha satria avy namono radio de misy fandarana raiky zegny nomaly maromaro zay olo farangidy miaraka ny tenin'ny olo ty te tamin'ny fandaharana raiky tamin'ny tele tantoandro teo nomaly olo farangidin'olo izy tsy mba tia ifandaharana ty azafady re tompoko mba olo ray aman-dreny ihany ianao taleny kabinetany filoham-pirenena ono izy teo amin'ny tele teo mba amboaro any le fiteny rehefa tonga amin'ny tele fa mbo ataova aminare sambanare any fa zay vahoaka madinika mihitsy tegna tia mitandreny fandaharana indrindra fa misy adiety de zao le teny zay moa zany ampiasaky fiteny teknika ho izy satria fandaharana ty ho izy olo farangidiny ho izy tsy mba tia mitandreny izy ty tianay mitandreny azy aveo ngizingizina be izy amin'ny lalagna tsisy manda lalagna eto fa raha ohatra zanako zao mangalatra atantokantranoko ato na zafiko jereko aloha ny inona tonga le zafiko nangalatra na zanako nangalatra satria sa de mbo avy amin'ny namagna tia magnapetrapetraka vola na izy ty hinagna na tonga izy nangalatra eto tsisy hoe mandalalagna jerena maloha le ino na tonga iolagna ty satria ny antony agnanovako zegny mizingiziny be izy amin'ny resaka lalagna ekegna fa kosa apetako aminao monsieur le kabinetany filoham-pirenena ny question firy aminandre olo ambony mpitondra fanjakana iarany lalagna fa zay voahoaka farangidiny teneninao hoe tsy tia mitandreny fandaharana na amin'ny tele tsy tia mitandreny politiky fa zay voahoaka madiniky ty ihany no iarany lalagna fa firy amin'andre ambony ko na tratram-body omby na tratram-kolokolo ino mba iarany lalagna efa tapitra ndrominitra anao efa tapitra fa verena miantso indray rehefa aveo raha ohatra ka efa mihoatra 3 sekondra raha isika ary ny antso manaraka amin'ny 38 38 de ahoana ny fandehany efa tafiditra leo amin'ny 38 de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany iza de avia izy io iza davida lasa izy ny tena tsiko tamile teo le vehivavy madame Andrea raha volagninao zegny tsy direct aminay ny questionnao fa aminao loafa fa raha tiako aminao ndraiky anao vaiavy mivolagna raha zay mandalo amin'ny aigninao amin'ny raha zay mahateritery anao maha-olo-pirenenanao dia zay ndraiky raha tokony ataony viavy jiaby mitsangana viavy jiaby mivolagna mitambatra de magnano raha miaraka karo misy tafiditra ao Laura raha isika ary amin'ny 38 14 882 24 lasa 032 12 888 19 ihany koa fa atsika miditra mivantana ho an'ny fampizarana am'izay resaka fanomezakasina ny vehivavy amin'ny fandrosoana misy somary fiavahana ho an'ny malagasy ny fandrosoana sy fampandrosoana raisina ny tafiditra atao anatin'ny 32 de ahoana ny fandehany iza de avia izy zay avy aty Majunga avy aty Majunga iza de avy any Majunga Gerson avy aty Majunga tatarao Gerson ty aminay Majunga ma zany amin'ny resaka ty tsy fandriampahalemana aty
tena tsy milamba mihitsy ny loha hevitsika aloha tsy resaka mbola tsy fandripanemana eny efa azonao resahana ihany fa indrindra mahakasika ny resaka hoe fanomezakasina ny vehivavy manjara azo tenena foa zany azo teneny foana tenenina aloha le tenena le tsy fandripanemana tsy maninona satria resaka tsy fandripanemana zany zavatra mba tenenilay ty Mazenga hoe mba miangava zany zay aminareo amin'ny tandro filaminana fa mba jerevinareo misy resaka fokotany fa tena tsy milamina mihitsy vaoka mba resaka sécurité ty satria zay nge ny asanareo tandro filaminana hoe miaro vaoaka sy mifananany ka mba ataovinareo tokony asanareo tsy hoe nareo tsy manao nareo fa mba ataovinareo tsara le izy indrindra fokotany tsara rano ambany tena mamay misy fokotany tsara rano ambany io lasa mandeha manafika tena fokotany magnodidina aminazy ka apetrakanay aminareo tompona andraikitra zay tompoko ianareo lehibe gendarme sy lehibe polisy raiso reny andraikitra nareo sy tandrifanareo makasitraka misaotra amin'ny fahoana fandehany misaotra ny Gerson ny loha hevitra ho an'ny tian'io ity dia niresaka momba ny fanomezakasina ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiarahamonina leo amin'ny 38 tafiditra miarabanao dia ahoana ny fandehany tafiditra dia lasa aloha le ato amin'ny 32 heures ny raisika lasa ndray izay le manahirana amin'ity raharaha ty moa zany tsika menimenina tena tsy ampy le fotoana idirana dia mena fotoana idirana tsika dia lasa ny amin'ny bipa ndray dia ahoana ny fandehany aza meno an'le vata fadraisam-peo ianao vonoa ny radio tena le radio indray lasa ambony be ho anareo zay tafiditra rehefa tafiditra nareo dia vonoy aloha le radio fa ny andray mantsika ohatrany lasa te henony feontsika amin'le radio nefa ny korotana be tsisy mandeha amin'ny zelony le izy raha vohatra ka mihaino an'le radio nareo dia lasa sahirana be zay sy bojo zao tsy afaka manohy an'le resadresaka fa manome fahafapo nareo mifandraisana ny andro dia nefa ny tsisy zay tafiditra na lasa fotsiny na resaka loha hevitra hafa dia ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao dia ahoana ny fandehany misy ambany io avy aty Mahajanga ndao tantara ho ary tsika moa zao fankarazana ny zony vehivavy zay any aminareo any mihitsy misy azy manomboka amin'ny valomaratsy ty zavatra ty zany manahirana amle fitentenena hoe zony ka tsy zo tsy ny vehivavy tompoko efa mendro fa reo tompony any matetiky ro magnary ny zony efa ny sindarana io ny lehilahy sy ny zony vehivavy raha mikasika an'io tokantrano io zany efa napetraka laminan'io fa ny vehivavy no natao hikarakara le tokantrano fa ny vehivavy lohany agnatin'izy io fa ny olana dia ty nataon'reto vazaha reto zany ho famotena ny firenena afrikanina io resaka kolotsaina na ny volendreo hoe zony vehivavy zony ankizy raha rehetra reo raha vao tsy mitandrina atsika dia simba nino ty ny mahatsikatsika indrina fa ny tsika afrikanina tiako lalazany Madagasikara efa radio hafa ndraiky zay nitandrinesinao zay lasa moa zany raha ny fanokeviny ty zany dia sotra be hoe resaka kolotsaina le izy mamodika tokony vehivavy izay io moa tena na ny fiarahamonina ihany koa ajanontsika kely aloha ny fandraisana ny antso rehefa avy andreo arinany amin'ny raiky amby folo ora satria tena misy tafiditra dia tsy miresaka dia misy ny bipa fa raisina nareo avy eo arinany amin'ny raiky amby folo ora indraindray ao anatin'ny fiarahamonina ary io le fiarahamonina mihitsy no anisan'ny mamodika an'ilay fiheverantsika raha miditra ao tokantrano anao ka mikorotana le trano dia tonga dia ny vehivavy no mahasika dia tena trano tsisy vehivavy ety ary ailika any am'le vehivavy foana ny anjara ndraikitra tahaka le resany ny vehivavy natao hikarakara tokantrano lehilahy zany le mamaky gazety dia miantrakaafo masaka dia ohatran'izay tsy haiko zay fomba fiheverana diso ny tokantrano dia samy tompon'le tokantrano na lehilahy na le vehivavy kosa fa indraindray lasa vehivavy foana ny androna ny rihatra tena tsy mahakarakara tokantrano aiza moa mivatinareo tsy hainao sipany ivelany ihany ny ato antrano ve zao mety ho zay no mifandraisan'ny fiarahamonina le izy ary ny fiarahamonina masika fa tena tany any bodo amin'le teneniny teo moa zany izy io dia le kolotsaim-bahiny izy io fa raha ny tokony ho izy ny vehivavy zany natao hikarakara tokantrano ahoana azonao tenenina makasiany fanekevitra ny fiarahamonina dia mivoatra misy fiarahamonina mety hoe nisy talohantsika ary azotsika angalana lesona
ary azotsika anajanonana koa satria olona malalaka tsika ary afaka miteny hoe tsy mety amintsika zany fa ny zavatra tiako hofaritana sy hosoritana nefa de hoe ny onjam-piainana zay miatra ao anatin'ny tokantrano anankiray de mivoatra ihany koa ka hoe atao mpikarakara zaza ao an-trano ve ny vehivavy de zay ihany no ataony de ny lehilahy ihany no mandeha mivoaka mitady vola ampy veara le vola ampy sady ampy sady tokony hiasa amin'izay koa ny vehivavy de ifampandanjana ihany koa ny fitezana sy ny fikarakarana ny tokantrano satria akoatran'ny mampinono amin'izao ary mampinono rehefa avadika biberon le zaza de tokony miezaka ny lehilahy mampinono ny zanany satria zany ny ataoko hoe zavatra anankiray zay tokony ataon'ny lehilahy mandray an'izay andraikitra zay miompom-po amin'ilay zanany hatrany am-boka katratia rehefa iny amin'ny mandritry ny fahazazany de tokony hivoatra koa ny kolotsaina arakaraky ny fandehan'ny fiainana tokony hivoarana io kolotsaina misy zavatra efa tokony efa hoe ajanona tsikelikely fa tsy voatery hoe zay fa ny zavatra tiako marina de zao raha mijery tokantrano malagasy tsika any ampitan-dranomasina samy miasa ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy mbola very mihitsy le hoe ny vehivavy no tompony andraikitra voalohany ao anatin'ny tokantrano kanefa ny fivoarana any koa amin'ny kolotsaina de manao ny lehilahy zany efa teneniko zany hoe nitaka ny lehilahy hoe misy congé de paternité de amin'iny izy no mampinono ny zanany manolo ny zanany mitondra ny zanany mitsangatsangana mitondra azy amin'ny fitezaina ara-tsaina ara-panahy ara-batana de tokony hoe zavatra efa tokony atao koa zany ary iverenako amin'ilay fanontaniana anankiray hoe misy asa ve natokana ho an'ny vehivavy de misy asa ve natokana ho an'ny lehilahy amiko zany tokony hoe ao anatin'ny asa famoronana hoe inona ny fomba ahafahako manakisaka ny aromaro io zay tsy sisy afa-tsy ny lehilahy nanao azy taloha de akisako io amin'izao fotoan'izao tady dio tsara fa ny mpanao pâtisserie ny chef pâtissier mazana ny mafy indrindra de lehilahy nefa natao hoe asam-behivavy ny pâtisserie hoe ny mahandro zany ny cuisinier de ny mafy indrindra de lehilahy ny mpanao volo raha vao lehilahy manao volo tena mana-talenta be zany hoe mivoaka ao anatin'le zone de confort mivoaka ao anatin'le zavatra mahazatra zay mila sedra ny mihoatra an'izay de mety zay any amin'ny ilainy zay any amin'ny lehilahy makaty misehatra zay no everina fa ny vehivavy ary ilainy zay aty amin'ny vehivavy makaty misehatra zay no everina ho sehatry ny lehilahy ohatrany hoe politika zao de nieritreretina hoe natokana ho an'ny lehilahy fa nahoana moa no natokana ho an'ny lehilahy ny politika de ny vehivavy ny tokony mihoatra an'izay hoe andao hitsangana de andray anjara satria ny politika no mifehy ny fiainam-pirenena na tiana na tsy tiana ary izy nge ny fahitako an'le zava-mitranga eto amintsika misy koa tsika zany tsy zay zay hoe kolotsaina io marina ekena kolotsaina fa raha jerena raha kolotsaina ny tena malagasy itsika zany de tokony ho jerena ho mekasina ilay tonga de ataoko hoe reny amin'ny kapobeny misy de nyreny ange vehivavy fa tsisy reny lehilahy zany ny olona manao hoe patrie avy amin'ny teny hoe pater na padre nanangarana azy zany hoe lehilahy kokoa ny anazy ny tany fa ny atsika eto Madagasikara firenena zany hoe reny kokoa ary isika rehefa miteny raha tamin'ny fanjanahana zao de fantatry ny frantsay mihitsy ange hoe isika somary mirona kokoa makany amin'izay ary manome asina kokoa ny reny de rehefa niteny izy hoe iza ay lena manjanaka reo tsy teny hoe mpanjana tany fa nataony hoe frantsa reny malala tsy niteny izy hoe ray malala nefa izy patria tsy teny izy hoe frantsa ray malala fa frantsa reny malala ainy tsara ary io mifandray am'kolotsaitsika fa ny olana asa iveriko angamba iza rehetra izy hoe anisany mety mahatonga ny tsy fandrosoana sy ny tsy firotro zay moa natonga le fisafidianana ny tilo hevitra ty hoe ny hasan'ny vehivavy za tsy resaka zo satria ny zoa sy ny lalàna mifamatotra fa le hasina mihitsy aloha indrindrindrindra hoe ny hasan'ny vehivavy tsy iresahana resaka zo zany tsy iresahana resaka lalàna zany fa hoe hasina manome asina ny vehivavy isika raha tena resana hoe loharan'ny poirana tsika malagasy zao metraka le ny vato aza raha nahitatso hosora menaka fa aiza ho aiza ny fametrahana lanjan'ny vehivavy na nyreny mpianakaviana zay ho loharano ho an'ny taranaka izay ihany koa raha misy ny lahara-pahamehana angamba tokony ho jereny mpitantana tsy haiko manana politika momba an'izany hoe tsika manana dravitrasa momba an'izany tsika hoe fiahina manokana ny vehivavy na nyreny mpianakaviana fa no manana ny vehivavy araka ndrasan'ny bodite ho reny mpianakaviana fotrany tsisy an'izany eto
de ho gaga ve isika raha ohatra ka tsy mandrosiny atokantrano satria ny olona mahafantatra ny tsipry eny angamba ny vehivavy ny tena mahafantatra ny tsipry any ao an-trano manomboka hatrany amin'ny kely indrindra makany amin'ny lehibe indrindra fa na iramsera hiala ao an-tranoko fa na mibakiraro any mbola ho an'ny tanina vady aiza ny bakiraroko de nefa rehefa jerena ny fitantanana ny ambany asina kokoa ilay vehivavy raha misy ataoko hoe fakankevitra nivona fokotany ohatra na misy fivorim-pianakaviana hitatsika ingy zany nanam-piangonana de saika ohatrany hoe lehilahy kokoa no eno iteny fa ny vehivavy angady tsy matapakatra iverina fa hoe raha miteny aza de hoy ny fiarahamonina hoe akoho vavy maneno de izay le manahira rehefa lehilahy no miteny de teny-dehilahy zany fa rehefa ny vehivavy no miteny de akoho vavy maneno ka eo le manahirana zay resahako hoe mifandray amina kolotsaina fa mifandray ihany koa indrindrindrindra am'le rafim-piarahamonina de averiko ihany ny teniteneniko isan'andro san'andro mety olo ianareo enano zany fa eny tompoko tsy olona no olana eto amin'ny firenena fa rafitra ary ny rafitra resahana io de manomboka ao tokantrano ohatra ahoana ny fitantananao ny vavadinao ianao miandry zavatra amin'ny lahibe avy amin'ny mpitantana avy amin'ny mpitondra firenena avy amin'ny ary faly ana mety faly ana anymetsiny andreo fa ny tena olana voalohana de manomboka ao tokantrano ary na ny fitantanana ny zanaka lasa ny zanaka vavy azy ao tokantrano de fa manomboka tsy mitovy ary rahantsika malalana ny ataontsika hoe ny ty moa efa lasa fomba alaitahaka foana eto amin'ny firenena lasa ny fandovana hatramin'izay mihitsy fomba fiverana na ny lova zara lova azy vehivavy tompoko ohatrany mba tena ke tsy mahazo mihitsy de kely de kely ny anjara lova ny vehivavy zany fa ny lehilahy no mena misimisy kokoa satria mihevitra mandeha any ambotrolona mandeha ambotrolona vehivavy lehilahy amelo maso ny anaran-dray de aiza ho aiza am'izany tsika nefa raha jerentsika ny fiainam-piarahamonina ity mora iresaka an'izany tsika de ohatrany hoe filambaniny ve le izy fa tena miarahantsika mandinika sy mijery tsara hoe aiza ho aiza no olana amin'le rafim-pianakaviana ohatra lasa foana hoe ny vehivavy manara-bady de mitondra ny anaram-badiny de zao de ny vehivavy tsy toteny ao anaty fianakaviana raha misy zavatra mitranga ao anaty fianakaviana de dada kokoa teneniko amin'ny dadanareo ary na le vehivavy ara matsapy mazay satria nofo ino zany formatena mihitsy alohany anaiky hoe ianareo natao anaraka fa tsy natao io moa misy kolotsaina be dehibe raha hiditsika amresaka fivavahana kristiana ohatra mipetraka mihitsy ny lany lohany vavy ianareo vavavy manakeny vadinareo fa le lehilahy ve miendrika ho ekena zay koa mantsy le fanontaniana karay ao ambadika izay ny fanohavana sy ny fanekena nataony vehivavy de tokony mendrika an'izay le lehilahy fa tsy hoe manao didiky felehibe anko zay ny resahana contrat io misy fifamalina misy fifamalina io hoe manekeny vadinareo de ianareo ny lohany tadio tsara fa raha lohany ianao ka gidragidrainao le hoentinao de misy révolte ao ho avy am'izay révolte zay tsika rehefa avy eo fa mahatonga ny resaka zao de teziny hoe de ibody avelany sy miteny miandry paitora koa miandry faingo mahatonga amin'ny tena eny rehefa tonga ny amaraky amby folo roatra zao de manaraka faingo vetivety tsika de verina ihany rehefa avy ao manohy ny resadresaka otoizasika aloha ny resadresaka de raisina ihany miantsonareo rehefa avy eo ho an'izay miantso de iangaviana tanandroa zany mba anatin'le loha hevitra raha vao resaka momba ny vehivavy fotsiny zany de efa mety foana e fa aloha tsy resaka aloha tsika ho an'ny teny ity hoe aty aminay lafo be ny vary raha misy ampifandraisa amin'ny resa-behivavy ihany hoe lafo be ny vary de tsy mahavidy tsy mibediny ny rem-pianakaviana fa hoe tsy ampy mivary ho any ranga ohatra de le vehivavy mba ampifandraisa resa-behivavy zany le satria zay le resahany eto e fa ho an'ny rapitso indray tsika afaka miresaka ny tranga misy any anatin'ny fiarahamonina any fa ho an'ny ity an'io ity aloha de mba hiezaka sika mba hifantoka amresaka hoe vehivavy tsy voaresaka loatra izy io ary za mahita hoe tsy ampy ny valomaritsy indrindrindrindra ho an madagasikara ho an madagasikara ny vehivavy zany manana anjara toerana ngeza be ary tokony ho resahana foana tsy tonga lafatra ny vehivavy fa ny olana lasany am'le iny le tsy tonga lafatra iny naompatsika ny fomba fijery fa le zavatra tsara be le zavatra ngeza be le fankahirezana tokony omena azy adinitsika de na efa manao zay tratry ny heriny azy izy de vehivavy de tena ohatra zao io mifosafosa io saina mba miresaka kely resy ka izy ary ve moa zany de ohatra de le mifosafosa atao ngeza be fa le asa ataony maraina mandra-parivony andro ny vehivavy angera ohatra ka vehivavy manao tsika hoe asa ao an-trano zany fa tsy tsika miteny hoe tsy miasa fa diso zany fa io vehivavy io sady chef cuisinier eo an-trano manakarama ianao mpahandro raha ohatra ka de atambaro ny asan'ireny any manakarama ianao mpanasa lamba manakarama ianao mpitaiza zaza ino moa refa lazandreny bebe siteur manakarama ianao inona koa mpanasa lovia manakarama ianao mpamafatrano manakarama ianao mpipasoka de jereo ny asa ataona vehivavy anankaray de atao hoe ohatrinona ny karaman'izay olona rehetra zay raha atambatra fa mikarama lafilavitra no lehilahy mandeha mamonjy asa le vehivavy fa
eo am'le hoe any am'le zavatra mety hoe tsy tonga lafatra na mety hoe zavatra le fanambanina vehivavy akovavy maneny fanaka malemy zay foana mantsy matetika nyresahana fa tsy ampany indray andro iresahana ny vehivavy fa ho an'ny body manokana satria hiditra ao anatin'le resaka fandrosoana anao moa nisy fotoana tsy hoe nisy fotoana fa zay maha olo-pirenena anao ankoatra mampanakanto anao dia manao politika ianao anatin'le izy raha ny fahitanao ny fiainana politika eto Madagasikara amin'izao tsy hiditra tena tsy hipiriantsika matsisy etrendreny dia tena lasa politika be tsy zay le izy fa hoe ny politika sy ny fampiarana ny politika eto Madagasikara manahoana kokoa raha ny fomba fijerinao amin'ny toka hoe mahavehivavy anao zany hoe fanatsarana na mety hososo-kevitra ihany koa na mety hoe tolo-kevitra ho an'izay fampiainana ny politika satria ny politika fa ratsy be fa maritana zany politika zany afahitanao azy ianao mpanao politika manahoana sy manahoana ny tokony ho hatsarana inona sy inona ny tokony ho resahana raha toka hiresaksika hoe politika sy vehivavy efa no resako natsidiko hatrany amin'ny voalohany mihitsy moa zany iny momba n'ilay ben'ny tanàna zay nisy namono tamin'ny fomba abibiana dia amiko zany a ny tontolon'ny vehivavy ao anatin'ny politika efa lazaiko teo koa hoe nieritreretena natokana ho an'ny lehilahy ihany ny politika satria ilay fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy ny vehivavy zany a dia manana saina afaka midina raha tokony hidina miakatra raha tokony hiakatra entitra raha tokony ho entitra ary mandaa raha tokony handaa manaiky rehefa tokony anaiky rehefa tonga zany izy a eo amin'ilay toerana hoe mamary toerana azy mahatratra ny fatokisa-tenany izy nahita nisedra zavatra maro izy teo amin'ny fiainany etsetretsetretsetra zay tsy de mety loatra amin'ny lehilahy zay satria ho azy ny politika dia natokana ho an'ny lehilahy ary ny vehivavy dia tsy manana toerana na dia anaty atoko politika azy anatina atoko politika azy tsy de betsaka loatra ny vehivavy a zay ao anatin'ny sehatra ny atoko politika ka manana fahefana miteny na fahefana mametraka zavatra fa raha vao vehivavy a dia somary voakifika ankila-bao foana nefany tombony bebe kokoa ho an'ny firenena na ho an'ny antoko na ho an'ny fitantanana maro samihafa amin'ny ambaratonga-pahefana maro samihafa ny fanomezana indray herijika ho an'ny vehivavy satria mbola averiko foana ny vehivavy ara-bojanahary ny vehivavy a afaka manokona vary izy kanefa manjaitra ary mbola misy ankizy milalao eo tokotany a tsy maintsy arana maso fa ny lehilahy tsy manana an'izay fahaiza manao zay ara-bojanahary ndresahako a fa azo volena sy ianarana zany dia ny vehivavy ara-bojanahary afaka manokotra boky anankifolo dia vitany daholo ireo boky ireo fa ny lehilahy boky iray ihany mbola averika ihany azo ioarany zany ary tsy mamenatra mihoatra an'izany fa le tsy faneken'ny lehilahy amin'izay an'izay fahaiza manao ny vehivavy zay a no anisany mampihisatra n'ilay fandraisan'ilay vehivavy andraikitra ary mampihisatra ihany koa ilay fandrosoana ao anatin'ilay fiarahamonina ka raha mahazo sehatra bebe kokoa faniriko mihitsy ary tena mba ao anatin'ny zavatra tiako hita amin'ity Madagasikara ity zany hoe vehivavy no mitondra. Ny vehivavy dia lazana fa olon'ny fo tsika malagasy moa zany mieritreritrany zay olon'ny fo mety mifanohatra amin'izay zavatra terenao satria marina vao porofaratsiansak'olo zay hoe ny vehivavy dia afaka manao asa maro na multi tâche zany hoe manao an'ity dia sady manao an'ity fa ny lehilahy raha tsy diso a dia eo amin'ny zavatra roa farany betsaka ny azony atao amin'ny fotoana anankiray fa mihoatra an'izay a tsy mifantoka izy na miena ny tapamokarany ny vehivavy nefa lazana fa ohatrany hoe eto ny fo fotsiny rehefa tsy misaina fa zany hoe misy fanoeran-kevitra zany raha mpiheverana sy araka zavatra zay mbola fihevi-dehilahy zay amiko ary lehilahy dia zay mihitsy hoe mametraka kokoa hoe anareo tsy mahavita azy misy fanontaniana moa ataon'ny sombiny aina Patricia hoe saika anontany zany mamambody hoe ny vehivavy ono raha be ranomaso dia tsy mahazaka ny olana misy marina ve zany betsaka mantsy no hitako hoy izy vehivavy sy ny raha zany aza menatra ny mitomany ny tomany a sy ny alahelo
ny afaliana ny atezerana de tokony de fihetsepo zay ananany olona rehetrarehetra ary diso ny hoe aza lehilahy eo anao ko tsy lehilahy de mitomany ahoana ny zazakely ve enjery izy de tsy tomany ny lozany reny ve izy de tsy tomany na lehilahy na vehivavy fa ny lehilahy tsy navela hitomany ny vehivavy navela hitomany de lazaina fa bekoretaka kanefa io vehivavy mamoaka ny fihetsepony io de mahafeky kokoa an'izay fihetsepony satria mivoaka ndray mandeha iny de vita fa ny lehilahy tsy maty mamany tsy mitomany izy fa de rehefa aveo mivadiny apriatiny zay tsy nandrafosany no zay tsy fanahiny iny loatra fa vokatra ilay fihetsepony tsy mivoaka sy tsy miloaka no mahatonga zany rehetrarehetra zany ary zay mampatonga le hoe ny vehivavy tsy hoe tsy ina moa le filazany azy teo tsy raha ny filazany de hoe be ranomafy de tsy mahazaka ny olana misy tsy hoe tsy fahazakana ny olana misy ilay ranomaso fa tsy zaka aloha le olana misy de mitomany fa ny vehivavy ve malaky mitsangana hoe ahoana ka zany ny atrehako an'ity fa ny lehilahy indray de tsy mampiseho izy hoe mitomany de milaza ve midika zany hoe fa zakan'le izy fa rehefa aveo izy kizitina de lasa izy misotro toka tsy misy mivola ohatrany de lasa izy misotro toka de lasa izy manangana sekta any ivelany any de aveo izy mamony de vokatra ilay fihetsepò tsy miloaka zay amiko zany tsy fahalemena mitomany ary mandrisika ny lehilahy rehetrarehetra mitomaniry efa nisy tena moa resahako an'izany any tamina fandarana hafa teto hoe lasa misy fiatraikany tokoa le izy ary eo misy le olana amin'ny ole io zao tsy mitoma ary samy fakely masy zay nabeazana ny tovolahy hoe ny ankizy lahy hoe miaramila ianao de tsy mitomany commando io commando ka tsy commando aty aorina lasa misy fiatraikany tokoa izy na tsy ho amin'ny tenany azy fa manodidina azy anyka zay le ntenenin'ny boto eo nisan'ny fiatraikany hoe satria ianao tsy mitomany de anehoanao an'ilay fihetsepònao any de amin'ny fomba hafa ny voan'le izy lasa tsy voatery fanahinina tsy voatery fanahinina lasa manao teny mahery tsy araky ny tokony ho izy ianao de zavatra mety hitranga zany ny vehivavy eo amin'ny fampandroana zay moa le resintsika teo hoe ny fampandroana ny asan'ny vehivavy mahalona ny fampandroana rehefa mijery itsika ny toke mety ho taratry ny olana eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny de ny tsy fahaizana mandray ny hevitry ny hafa ihany koa indrindra ny vehivavy satria ny vehivavy zao rehetraka hoe ohatra fotsiny teneniko hoe amboatra hividy fiara fotsiny ohatra de hoe aferan-dehilahy zany le vehivavy mety teny maninona raha mba tsy mividy an'izany aloha fa zao misy zavatra lahara-pahamihana kokoa fa tsy hoenon'ny lehilahy le izy de mihitsy le hoe na ny filan-kevim-pirenena misy eto amintsika azy de saika lehilahy no mameno azy izay hitako mifamadika amin'ny zavatra andrasana inona moa ny olona iza moa akana hevitra raha ohatra zany ka misy fakakevitra de ny olona mahafantatra sy miaina n'le zavatra ny tokony akakevitra nefa ny zavatra hitantsika raha misy ny concertation na consultation atao ny mpitantana ohatra de saika ny lehilahy ny tena ometsehatra hoe eno teny fa ny vehivavy tsy de misy azy loatra ary nasehatra fa ny vehivavy miteny aza zay misy loatra ka eo le anakare koa teny idirako amin'ny fanontaniana manaraka moa de horaisinay ny antsonareo rehefa aveo ary nyty fanontaniana ty misy fomba napaika ave eritreretiny boto atao tokony atao fa tsy hoe atao tokony atao mba anomezana sehatra ny vehivavy anehoana izy ireo ny feony sy ilazan'ny heviny amin'ny fiainam-piarahamonina misy eto Madagasikara ialako tsiny fa tsy andrasana an'izan'izy zay fa tsy maintsy ny vehivavy ihany no mahalala ny asiny ary de mijoro ary amikasina ihany koa no anehoany an'izay satria mba tsy hidiran'le hoe nareo mitabataba rehefa anina nareo kovavy manentsy ny rehetrarehetra fa satria ny vehivavy koa maherihery kely amin'le feo matsatsana kely sy le aigu kokoa ny feon'ny vehivavy de makaleo an'le lahy ny mihaino azy tsy zakany atoa satria marina koa ny tenyle indrindrindrindra rehefa marina zavatra tenen'le vehivavy tsy zakan'le lahy mihitsy fa de any no mandeha izy hoe hevitry ny fo akova maneno zao fa tsy misy afa-tsy tsika vehivavy ihany no mijoro sy mana-profo marina fa mavesatra zany ary lalana lavitra be deabe zay vao tonga am'izany ny vehivavy izay nanda mpanjaka nanohitra voalohany teto lasa vavy de natao inona izy aveo nalefa sesitany izy ny martyra nisy martyra vavy natao inona nidorana velona satria manina isika vehivavy tsy miaro an'ireny vehivavy reny mametraka an'le asina zay
zay ary any mety hoe isin'le famelezana le hoe malemy ny vehivavy satria vehivavy zany a trotra de miredareda fa iny mila afo mitambatra iny a ahatonga an'iny ateza fa rehefa voan'ny daroka de any izy zany no somary milefitra malaky milefitra de any izy zany tsy manana le rizika tomban-da le amin'ny tsy hozatana ny vehivavy de any izy no marefo fa raha rehefa mitambatra ny vehivavy ka manohana an'izay vehivavy tokony mendrika toana an'izay satria manana hevitra tsara de fitambaran'io no anisan'ny ataoko hoe lesoka kely any amin'ny vehivavy amin'ny fomba hoana rehefa nafahana tonga eo am'izay fikambanana ve sa any amin'ny fitezana foana ny fototra any fitezana ary ao anatin'ny tokantrano za zao ohatra miresaka amin'ny zanako lahy rehefa miresaka amin'ny zanako lahy de ozy izy hoe dada ny vehivavy natao ho tiavina sarotsarotra manko ny hoe lehilahy maneho fitiavana ny vehivavy no ny vehivavy maneho fitiavana ny lehilahy de ny lehilahy kokoa no ampianariko hoe dada ny vehivavy de natao ho tiavina dikan'izay atsao ny vehivavy omeo azy ilay fitiavana asa mieritratra ianao fa malemy manome fitiavana satria mifototra ny zavatra rehetrarehetra de io ny fitiavana ao amin'izao fotoana zao malaza be amin'ny resaka développement personnel hoe intelligence émotionnelle na de misy ara ny IA tsy anana an'izay mihitsy ny IA ny intelligence artificielle tsy anana an'izay intelligence émotionnelle zay mihitsy ny intelligence artificielle ary anisan'ny lanja ngeza be zay manome ny asin'ny maha olombelona zay manana be de be an'izay koa nefa dia ny vehivavy no matanjaka kokoa anatin'io intelligence émotionnelle io fa ny lehilahy de manafina ny émotion ary tsy mampiasa n'io émotion io amin'ny fomba miabo amin'ny fomba miabo ary raha ohatra any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana zao de asiana sehatra mihitsy ifangarona sy lalovana ao anatin'ny toeram-piasana mba tsy isian'izay mba ahafahana mampiasa ilay fihetsem-po raha fihetsem-po tsy ilaina de avoay any anatin'ny sehatry ny sport ohatra na sehatry fifampikasohana de ohatra le sehatry ny fifampikasohana koa ahafahan'ny vehivavy sy ny lehilahy mifankafantatra bebe kokoa ka hifanomezany asina ao anatin'le entreprise na ao anatin'le seha-pamokarana na seha-pivoarana anankiray de lasa ny karenjy be ny fa tsisy afa-tsy ny vehivavy ihany ny vehivavy zay manana an'izay émotion zay ary afaka maneho an'izay émotion zay sa maneho an'izay émotion zay ka rehefa avy eo izy afaka zay de miverina amin'loana izy ary mahita zavatra hafa kokoa sy fomba fitondra tena bebe kokoa satria aingana kokoa ny vehivavy mandray lesona noho ny lehilahy mafimafy kokoa satria mbola ambonimbony kely ny ambony de fa ny vehivavy kosa nefa ny aingana no mandray aingana kokoa ny fandraisan'ilay fitondran-tena vaovao rehefa tratran'izay rehefa mivoaka zay fihetsem-po zay de tsy misy afa-tsika vehivavy ihany no miara manaiky hoe manana asintsika manana ny toerantsika ary tsy mamela irery an'izay olona efa hoe mandeha mialoha fa mitrotro an'iny olo iny ary maka alzay azavana oetin'iny olo eo aloha iny raha sara aloha zany zay raha azoko mety tsy azo de aitsika fa ohatrany hoe miaino anao eto de hitako zany hoe miakina aminareo vehivavy aloha izy fa ny tena tokony ho beazina zany de lehilahy zany hoe ny tokony ho izy lehilahy ny tokony makalaza ny valomaritra fa tsy ny vehivavy de eo nampahafantarina ny lehilahy hoe ny zanako lany ny tena tezaiko miainga eo amin'ny ankohonana le izy zay nyreny-mpianakaviana mampitarizy amin'ny zanakalahy hoe ajao ny vehivavy tiavy ny vehivavy omeo asina ny vehivavy satria natao zao zany hoe beazina zany satria raha io lehilahy io tsy beazina amin'izay de tsy mahagaga raha toka rehefa tonga eny amin'ny fiarahamonina izy anao tsinitsinina vehivavy fa ny firenena ihany koa zany de ohatrohatran'izay hoe ny firenena tokony anabe ny lehilahy eo aminy mba hanome asina ny vehivavy de io zay hoe ny fahavalon'ny volana maritra zany de tokony hoe lehilahy daholo ny teo de misy vehivavy zany manazava hoe ny vehivavy ny fonctionnement na vehivavy de ohatran'izao de mba afaka azy tsara am'izay ny tadoka hoe ay nareo zany rehefa loatra zao de zay mihitsy izy de nareo rehefa le miteny hoe aza mody ny ray de tokony motika izay zany amin'iny fa tsy raisina fo zay beta imbava